Jesosy Kristy ny ekipa izay mijory eto androany voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ity tombonandro ity ary mankasitraka ny mpanampon'Andriamanitra dokotera Navaly mbola nanome anay sehatra amin'izao fotoam-bavaka androany arivo izao. Eto moa zany raha lasa ranavavy dia misy anay efatra mianadahy ekipa vonona satria izay nampitondraina an'ity live ity hoe vonona. Amen. Vonona izay eto androany misy vavaka eto fampahirezana ary ampiasain'Andriamanitra daholo eto raha lasa ranavavy eto miaraka aminay eto miaraka amintsika eto ny anavavy Ernestine rahalahy Roméo rahalahy Elia ary rahalahy Erika miaraka amintsika eto ity atao Jesosy. Sao aty ampahery anareo amin'ity fotoana androany ity fa hiasa mahery ny fiainanareo Andriamanitra. Ampiasain'Andriamanitra eto rehefa raha lasa ranavavy nahazo fahefana reto dia misy fahagakana ataon'Andriamanitra eto. Partageons live-tsika maximum mihitsiny fa tena hiasa mahery eto Andriamanitra amin'izao fotoana androany izao. Misy fampahirezana eto, misy vavaka eto, misy tenin'Andriamanitra eto, hiara iteran'Andriamanitra eto zay famelohan'ny vavaka izay masandratra ny rahalahy eto dia manasa ny rahalahintsika Elia amaky ny tenin'Andriamanitra izay matoky fa tena hoe amandry antsika eto Andriamanitra satria Andriamanitra sy ny teniny dia ray ihany. Amen. Izy Jesosy manao hoe ny teny izay nolazaiko taminareo izy dia fanasy fiainana ka amaky ny tenin'Andriamanitra eto ny rahalahintsika raha antsika tehaka izany voninahitra ao an'Andriamanitra. Amen. Vakisika ny ten'Andriamanitra voalohany indrindra moa dia misaotra an'Andriamanitra misaotra ny mpanompona mbola manome sehatra amin'izany dia vakisika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny 2 Samuel 22 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra vantolampoko izy no ialofako apigako sy tandroko famonjena izy ary fiarovana avo ahy sy fandrisirako ry mpamonjy ahy mahafaka ahy amin'ny fampahoriana ianao. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavalo. Amen. Zao tsika dia hiaraka hivavaka tsika hanandratra ny fisaorana eo anaty an'Andriamanitra tsika dia hanapaka ny nagataka famelana ny amin'ireo zavatra mety tsy finaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia hifona amin'ny anaty an'Andriamanitra tsika dia hanapaka ireo blocage sakasakana rehetra mba tsy hisy anakiritra anapahefana anatin'izao live izao dia asan-data ny vavakontsika hiaraka hivavaka tsika eo anaty an'Andriamanitra. Dia mbola misaotra anao hatrany zay tompo Andriamanitra izay masiny vilo mankalaza sy manome voninahitra fen'ny aranomasina izay raha notahinao ka natratsy izao ora sy fotoana izao indray izay tsirairay avy isaorana ianao tompony amin'ny tombonandro sy ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny fitiavana lehibe izay ilainao ilay tsirairay avy. Eto zay tompo dia mbola mangataka ny famelana aminao zay tompony amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay vitanay tsirairay avy. Ifonanay eto anatrianao zany mamindrafo aminay mamelanay tompo ny amin'ireo zavatra tsy araka ny sitraponao vitanay tsirairay avy. Angatanay tompo mahodivinao tanteraka izay tompo mba atenao sasanao zay ao anatin'izany zavatra zany tompo mba ahita ny voninahitra ao mba handray aim-panasy hery vaovao avy aminao indray zay tompo raha natanteraka izao fotoana izao. Angatanay etiko tompo ny fitarihanao fanahy masina mba hitarika anay tsirairay avy anatin'izao fotoana izao mba tsy nihery ny tenanay fahaizanay fahalalànay nanaovanay izao fa hotarihanao tanteraka izay anatin'izao fotoana izao fanahy masina satria tenao manao hoe zay tarihanao izy ianao ny zanakao koa tario zay tompo mba hiasa mba ahafantatra sy halala ary mba hayanao ny sitraponao zay ao anatin'izao fotoana izao dia eto zay tompo dia mandidy sy manapaka reo blocage sakasakana rehetra zay fahavanetry satana tsy anakery tsy anapahefana eto amin'izao toerana izao zany tompo fangatana ianao mba tena hiasa mahery eto dorona amin'ny afinao zany fanahy masony zay asan'ny fahavalo asan'ny fanaratsy rehetra dia didinay tsy anapahefana tsy ambinina eto amin'izao toerana izao zany tompo fa oka ianao ny asa mahery eto oka ianao no anjaka fery eto ianao fanahy masonao tario izao fotoana izao oka ny tsirairay avy mba samy atsapany kasika mahery avy aminao ao anatin'izao fotoana izao tompo ho an'ny mpanaraka izao live izao na ho anay tsirairay avy dia mba samy azo aim-panasy hery vaovao avy aminao indray zay ao anatin'izao fotoana izao manjaka fery eto ianao meny malalaka ianao fanahy masonao anjaka sy hiasa mahery eto amin'izao toerana izao manjaka fery eto ianao tompo fa tsara ianao. Alleluia. Amen. Zao fotoana izao tsika dia indray hidiran'Andriamanitra. Ny Andriamanitra tsika ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo manana fahefana rehetra ary dia mampahery anao androany satria mifidy amin'ny fotoana androany ity ianao
dia tsara fa hotahin'Andriamanitra manokana ianao. Miaraka aminay eto moa zany tsy hoe izay efatra mianadahy ihany fa ao teknisianina misy teny zava-maneno ambadika ao izay ho ampiasain'Andriamanitra manokana amin'ny fomba mahagaga sy takatra ny saina ka fotoa zao dia andehantsika ilay hiara-iberan'Andriamanitra mino fa hainao ty hery ty dia hiara-iberan'Andriamanitra ataontsika ny fitehanana zany. Hiditra ao anatin'ny fampaherezantsika amin'izao a dia manasanao mba tena ho vonona ny trano iny ao a hihain'ny fampaherezana izay entiny lalasa ranobavy amintsika eto a aoka ny fomamampananao tena ho vonona angetaety ianao a ao anatiny satria reto ny fandroa hevisika moa zany dia vonona dia aoka ianao izay mihaino izay manaraka mba ho vonona koa ianao dia hiaraka vavaka sika mety an'izany a dia sandrata vavaka ianao mbola makasitraka anao an-trano zay toko Andriamanitra masin'ino raha tonga amin'izao fotoana sady tsy lehibe zao dia fotoana ahafahana indray tsirairay avy mizara fampaherezana hiaino fampaherezana indray izay tsirairay avy dia angatahana io fany masinao mba tena amenana tsirairay avy ianao toa ampanentanentana ny fomampanana tsirairay avy ianao eo ampianona zany fampaherezana zany mba tena ho anatina tsirairay dia taheta vono andray sy akatoa ary andeha anatanteraka zany fampaherezana zany ndray zay tsirairay avy talio zay tsirairay avy akanao fany masinao hitoetra ao anatina tsirairay avy ampiteny any tsirairay avy zay hiteny fampaherezana entondray ianao fany masinao manjakafeny ianao talio tsirairay avy eo ka ianao misy fany masinao ny ampiteny ny vavany tsirairay avy mba tsy andeha ampiren'ny tena ny fahaizany fahalalana izy fa tena ianao misy fany masinao hiteny ny vatana ampiompiny zany amin'ny tsirairay avy fa zareo dia fitaovana fizika dia mankasitraka anao rehetra fa tsara ianao. Amen. Dia mbola mangiaraka maki tenin'Andriamanitra an-tranontsika ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'izany dia hitantsika ao Matio toko 10 dia ny 17 dia vakitsika zany ny anaran'i Jesosy samy marary atsangano maty diovy miboka
avoainy demonia efa nazo mamempona ianareo koa manomeza mamempona dia omeko anao siatsana ny vavy makasitraka indrindra tompo amin'izao fotoana izao dia araka an'izany teny izay efa teneny ranadasa iny atao anatin'ny fampahirezana tsika izao fa fampahirezana hafakely satria itory vavolombelonanao araka an'izany tenin'Andriamanitra zany nomena maimaimpona dia izara maimaimpona aminao ihany koa ny fahasoavana izay azoko amin'ny fanarahany dian'ny tompo araka izany dia ny tenin'Andriamanitra teo hoe sitrano marary anisany nahazo fanasitranana dia te hizara aminao aho hoe vonoina ihany koa ianao fa ahazo fanasitranana ihany koa ianao tiako ampahainy ianao hoe tsy mandiantoka manara-dian'ny tompo satria raha marina nafantatra na tamina retina tena hoe mety hoe tsy sitrana fanafody fa sitrana noho ny fanarahany dia tompo noho ny fanomponan'Andriamanitra afaka manompo anazy ary afaka tamin'izany aretina zany tiaka ianao raha mangetaheta ihany koa ianao amin'izao fotoana izao mivonoana ianao izy vavaka fanasitranana eto mivonoana ianao fa tena andray fanasitranana tao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe afaho amin'ny demoniny olona tena teniko anao fa raha mangetaheta ianao fanafana Jesosy tena manafaka anao ary mivonoana ianao andray izany fanafana zany satria maro ihany koa ny zavatra ho azonao anatin'ny fanafana maro ny zavatra fatorana vahana amin'ny alalan'ny fanafana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria efa nomen'Andriamanitra fahefana ny zanak'olombelona afaka manapaka zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tiaka ianao angetaheta tiaka ianao vonona ihany koa mampahery ianao raiso ny fanafana fa tena nova amin'ny fiainanao Andriamanitra nova amin'ny fiainanao Jesosy ary hitsenany Jesosy eny amin'ny raha lanitra ianao raha vonona hiditra ao anatin'izany fanafana zany dia zany ny fampaherezana fo izay entiko aminao ka mankasitraka anao za nanaraka n'izany fampaherezana zany tahian'Andriamanitra indrindra ianao amen tsara ny Andriamanitra atsika lehibe izy ary izy ny tompony fahalehibeazana izy ny tompony fahagagana ka raha eto zasy ianao androany dia efa vonin'Andriamanitra hitanao vonin'Andriamanitra anasitrana ianao hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mandeha sitrano marary dioviny boka atsanganony maty zany hoe ny tian'Andriamanitra ho lazaina zany raha lasy anavavy ampiasa ny mpanompony izy mpanompony ety hivavaka ho anao io zany hoe amin'ny alalan'ny olombelon'Andriamanitra no anasitrana ianao mety marary ianao hositranin'Andriamanitra mety hoe nisy fahafatesana tana amin'ny fiainanao na tana amin'ny vatanao anangana anao Andriamanitra matoa alefa n'Andriamanitra io teny io efa vonina izy efa manomana an'izay izy fa mila anao fotsiny izy hoe tena vonina ve io zanak'io tena vonina ve izy io namezako nyity fahasoavany ity ny teny izy te hoe dioviny boka zany efa fantatr'Andriamanitra hoe misy fanontona any ny boka masy dia maloto zany raha lasana vavy misy aretinao fa vonin'Andriamanitra nadionao halleloia ka eto zay dia mampahery tokoa araka nytenen'ny anavavy teo ny fampaherezana ioentinay aminao zany satria nomena maimaimpona zay nisy tranona maimaimpona zay zao dia olona narary tokoa nisy aretina tena mafy nisy accident mafy be koa ty nahazo anaty raha tokony ho izy efa tena potika ny fiainako rava ny fiainako fa zao mbola teo Jesosy nanangana tsy vita n'izay ihany mety mieritreritra anao dia tena hita maso teny ve Jesosy napiasa ny mpanompony napiasa vavaka maro samihafa ka izay tenenako anao mila vonina ianao hivavaka eto ny mpanompon'Andriamanitra hitondra fanasitranana hitondra fananganana hitondra fahombiazana ho anao ka miomany ianao amin'izao fotoana zao dia mino fa arabainay sady ianao fanasitrananao amen mankasitraka indrindra tompoko alleluia fotoa zao le tonga anatin'ny vavaka isika tika anao entanentana androany raha misy fekira mandeha any ambadika any dia kasika ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ikasika mombanao ray manontolo mety hira madinidinika ny raha lasy ranavavy ao ariana zao ao anaty zao vavaka izao atenanao lereo fanamasina fa zay vavaka ao anao tena maingy anao ny herin'Andriamanitra anasitraka anao Jesosy Kristy ho anao zay marary amin'izao fotoana zao atao afaritsa marary anao amin'izao fotoana izao anytananao mivavaka mba hisy herin'Andriamanitra hikorina anatinao any amin'izao fotoana izao raha eo mankasitraka anao amin'ny anarany Jesosy sotranao zay Andriamanitra satria Andriamanitra lehibe ianao tompo reto zay miaramila vonin'Andriamanitra
matso anafaka satria zany meno anay Andriamanitra dia anafaka ireo izay azo fahoriana ireo izay mbola mitoetra ao anatin'ny aretina ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao ravana ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra inona fahavalo inona fanamaloto potrena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy inona karazana anarana retina rehetra zay eto amin'izao tontolo izao dia temonay amin'ny anaran'i Jesosy satria fahavalo resy zany amin'ny anaran'i Jesosy fahavalo resy zany amin'ny anaran'i Jesosy mialo anatin'ny fonao mety manana tebiteby ianao amin'izao fotoana izao mety manana olana ianao anatin'ny fiainanao ny antsoan'Andriamanitra anay rehetra dia anafaka anao ka androany dia tononay fa afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria ilay Jesosy tomponay Jesosy mpanafaka Jesosy mpamonjy mpanao fahagagana tononay zany hiala sy efitra amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanasanana raiso ny fanasanana amin'ny anaran'i Jesosy teneny sitrana teneny sitrana tsika tsiraray amin'ny fahalasana vavy teneny sitrana sitrana afaka miala ny aretina reso ny fahavalo reso ny fahatsana miokotra ny fahavalo rehetra miokotra ny amalekita rehetra miokotra ny fahatsana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy mpanjaka mpanjaka mpanao fahagagana mpamonjy dia mino mpahafaka sitrana raisika amin'ny fifaliana afaka fasitrana olona ao amin'ny fiainako satria ao amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra amin'ny fiainako androany amin'ny anaran'i Jesosy saotra tompo halleluja saotra an'Andriamanitra sika tsarao tsara fa ninina zaray reto rahabasananapavy reto teto dia tianao Andriamanitra tianao amin'ny fiainanao Andriamanitra manatona an'Andriamanitra raha lasananapavy halleluja masanantsika Andriamanitra yanao nurai pitsaboa yanao nurai marasijana mitenina nufanafudiko yanao nurai marasijana. Tsara ny Andriamanitra tsika mbola nageran'Andriamanitra sady zany ralasy anavavy anatin'ny tokantrano maro isan-karazany any fa amin'ny alana zao internet zao zay dia tena hoe ampiseho amintsika hoe ahoana raha ny olona hoe tsy nateraka ho resy zany tena midia zany tena hoe tena Andriamanitra midirazy amin'ny akovatavaka sy dia olona afaka ianareo dia dia ohatantsika zay izay afaka manaratsika Sila pena kandunesi, yonde kapola izerutani. Owabi la yang saya padesi, ditupuluana tatira sani. Unsikise, sila pena kandunesi, yonde kapola izerutani. Owabi la yang saya padesi, ditupuluana tatira sani. Andalaju, mama katuku, kadang ramana sampan sawe, isaka, kanditur mabaca, isya punya mata kisaye di mawe, isya terakan Indonesia, yang tiga kota diceritakan, kawabi yang saya padesi, itu perubahan terakan. Sina terakan Indonesia, yung tinapona diceritakan. Kawabi la yang saya padesi, itu perubahan terakan. Asik sekali. Sina terakan Indonesia, yung tinapona diceritakan. Kawabi la yang saya padesi, itu perubahan terakan. Sina terakan Indonesia.
am'izao fotoana zao satria niasa andriamanitra nanao fahagagany zany zany mihitsy izy na hita maso na tsy hita maso miasa foan'andriamanitra ka ndao sika hisaotra anazy hivavaka amin'ny alina sika fa am'izao fotoana zao aloha hivavaka ny alina sy ny torimaso sika itsika sandratarany feotsika am'izao fotoana zao raha eo ny anaran'i jesosy dia misaotra sy mankalazanao zay andriamanitra ny amin'ity fotoana ty makasitraka tompo satria dia niasa teto anao nanasitrany anao nanangana anao nanome fifaliana nanome fiadanana ary apetraka am-pelantananao indray mialina anay andriamanitra zay dia mitoka amiteninao fa izay mataotra anao dia mitoby manodidina aminay ny anjeninao taterao zany na ny ana miasa na amin'ny orinasa na ny matory jesosy dia aoko tateranao aminay zany amin'ny anaran'i jesosy nanaovanay zany vavaka zany raisinay zany amen 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 dia mbola ndaotsika hisaotra an'andriamanitra amin'izao fotoana izao satria noho izy no fanay masina nitarika teto navitantsika ny fotoanandroany tao anatin'izao live zao ndaotsika hiara hisaotra an'andriamanitra misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra izy ny ten'andriamanitra mazotoa misaotra ndaotsika hisaotra nandatra fisaorana an'andriamanitra amin'izao fotoana izao ilay mpanjaka ny misaotratsika raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra ny amin'ny fanatrehanao tamin'izao live zao misaotra ny amin'ny fanafanao tao anatiny ty live ty ary misaotra ihany koa toko malala ny amin'ny fanasitrananao mahery vaika tato anatiny ty live ty miasa ianao miasa amin'ny fanay masonao makasitraka anao zay ianao lay mpanjaka ny mpanjaka ianao lay tompony tompo ianao lay andriamanitra ao indrindra lay mahagaga ianao lay mpanao fahagagana misaoranay satria fantatray fa ianao lay andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra fantatray andriamanitra fa hainao atao ny zavatra rehetra dia makasitraka anao zay anao ny lera anao ny laza anao ny voninahitra mandrakizay anao ny fahamasinana misy andrata jesosy any amin'ny seza fiandriananao makasitraka zay raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen 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 so tsika dia hiaraka izara teny pasoamana tenenino akaikinao hoe entiko pasoamana famirapoanarakatsika amin'ny andro rehetrahiainatsika mitoetra ohatrany jehova ampakasika amen aminao reny any entiko pasoamana famirapoanaraka amin'ny andro rehetrahiaina mitoetra ohatrany jehova andro lavao amen tain'andriamanitra daholo Tenante
tenanze sosawa sentiment vunna niwe tenanze sosie sentiment can't matiu tenanze sosie sentiment vunna niu tenanze sosie sentiment can't matiu tenanze sosie soli kamato fitaiza tirunu karakarana nitilasa tilaite saivotaite vidiwanilzailene meu sulikawe meu sulikawe tenanze sosawe tenanze sosawa meu sulikawe meu sulikawe tenanze sosawa tenanze sosawe Tandem sobenzeira Asa vele Fenu visit fenwe Fenu visit fenwe Funna visit funna Funna visit funne Yo Oh yeah 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 Ande city ande city ande Mireita za timreita Mireita za timreita Yo Meu sulike Meu sulika Tenanze sosawe Tenanze sosawa Meu sulike Yeah meu sulika Tenanze sosawe Tenanze sosawe Tenanze sosawe Tenanze sosawe